Zavadoza no nitranga tao vohipeny tao satria zazavavy kely izay naolany mpampianatry ny ihany. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tena commentaire androany ity. Arakin'izay fanatsipiko zay dia ny mahakasika ny zavadoza izay nitranga tany vohipeno no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tsy takatsantsa baobab lehibe indrindra eto Madagasikara manomboka mialaina izy amin'izao ankehitriny izao. Raha ny fanazavana dia manodidina ny 300 taona eo hatramin'ny 500 taona no fotoam-pahavelomany ity baobab lehibe indrindra izay mirefy 80 faingo 220 metatra ny ahavony ary 17 faingo 30 metatra ny sakany izay hita ao amin'ny tanàna antsoina hoe Andombiry any amin'iny faritra atsimo andrefany nosiny. Tsy takatsantsa no anarany antsoana azy no izy lehibe ka tsy heno ny feo raha any ambadika any no teny. Ankehitriny mihintsana ny raviny efa mamoaka fofona maimbo ary miasimba izy efa mialaina ity baobab lehibe ao Madagasikara ity raha ny fanazavana trany. Any Antsohihy indray miverina indray ny halatra moto marika safari indray no nisy nangalatra tao Ambalabe Est Antsohihy tamin'ny andro 20 May 2024 hifoha 20 May 2024 moto mijanona anaty lakoro izy io nangalarina io raha ny fanazavana trany. Miantso tolotanana amin'ny fanomezam-baovao marina avy amintsika ny tompon'ity moto ity amin'izao ankehitriny izao ary miangavy isika rehetra mba hiantso ny laharana 430 470 820 600 izay mahita na manam-baovao mahakasika an'ity moto ity. Manomboka miverina indray araka izany ny halatra moto ao Antsohihy ao raha efa nangina izany taoriny fahatratrarana ireo tambazotra izay mpanao halatra moto sy ny fisandohana ao anatin'izay halatra moto izay hatrany tamin'ity taona 2024 ity hatrany. Manaitra ny manampahefana sy ny olom-pirenena mba hifanampy amin'ny famongorana ireo tambazotra izay mpanao asa ratsy ao Antsohihy araka izany miponina any Antsohihy any amin'izao ankehitriny izao. Raha tsy hivina ny tantara ao anatin'ity resaka halatra moto ity hatrany tao Antsohihy tao izay nahavoasaringotra ireo manampahefana izay miasa sy monina tao Antsohihy tao anatin'izay tambazotra famotsina ny taratasy sy ny tambazotra na halatra moto izay efa niparitaka tao an-tserasera Facebook moa izany rehetra izany voatsy elakory izany rehetra izany. Mbola any Antsohihy hatrany mitohy ny ezaka izay ataon'ny ben'ny tanàna ny Antsohihy Vanessa Haronomenjanahary na Vanessa Tsaravintana ao amin'ny komina ambonivohitry ny Antsohihy amin'izao ankehitriny izao. Afaka mivezivezy ao mahadera ny fiara sy ireo taxi moto manomboka izao noho ny fanamboarana izay nataon'ny ramatoa ben'ny tanàna any Antsohihy any ao anatin'izay lamina ny fampandrosoana ny tanàna izay hatrany. Midika izany fa tsy miraviravitanana izy manoloana an'ireo adidy izay miandry azy amin'ny fampandrosoana ny tanàna ny Antsohihy amin'izao ankehitriny izao. Ao anatin'ny toedrara politika indray TAFF mada handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena izay mikambana ato amin'ny TAFF mada Eropa manoloana ny finiavany fitondram-panjakana izay tarihiny Mikael Randrianirina amin'izao ankehitriny izao izay mametraka sy manatanteraka ny fanavoazana ny firenena dia ambara etona fa handray andraikitra feno zahay amin'ny fampandrosoana ny firenena izay. Madagasikara dia tanindrazana iombonana ary manana zo mitovy avokoa ny malagasy rehetra na ao Madagasikara na any ivelan'ny Madagasikara. Manoloana izany hiroso amin'ny fanatotosana ny fakankevitra lehibe ka miantso ny malagasy rehetra mba hirahina sy fanometanana amin'ny fanatanterahana an'izany rehetra izany. Ireto avy ny teboka izay hodinihana amin'izany: ny fifandraisana iraisany pirenena, ny fivezivezena, ny fandinihana ireo fomba sy paikady matotra atolotry ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fitondram-panjakana frantsay mba hanamorana ny fahazahoana miditra any Frantsa, ny zo hifidy fandinihana sy fametrahana rafitra mahomby ahafahany malagasy monina any ivelany mandray anjara mivantana amin'ny fifidianana,
ny fisolontena eo anivony androm-panjakana fandinihana ny fomba ametrahana ny solotena maharitra eo anivony teny miram-pirenena mba hitondra ny feon'ny diaspora sy fiombonany malagasy any ivelany any, ny fanamorana ny fitantanany raharaha, ny fandinihana ho fanatsarana ny hafainganana ny fomba fiasa ahazona ireo taratasy ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny passeport, kopia ary ny casier judiciaire ho izy ireo hatrany. Midika izany fa vonona tanteraka izany ireto TAFF mada ireto amin'izao fotoana izao ao anatin'izay tetikasa fampandrosoana ny firenena izay. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ity zavadoza izay nitranga tany vohipeno ity. Zazavavy kely izay naolana mpampianatra no nitranga tany vohipeno izay. Mpianatra ao amin'ny PP Ifantsy ity zazavavy kely ity izay naolana mpampianatra ity. Nanentana ny mpianany ilay ramose izay mpampianatra fa hampanao carnet amin'ny sarany 500 ariary. Nahazo vola 10 ariary tamin'ireny ny hividianana izany ity zazavavy kely ity izay ao anatin'ny kilasy fahavalo ity ka nomena ny ramose. Nde alaina any an-trano ny vola fameriny fa tsy misy madinika ato ho ilay rangahy izay mpampianatra ny taona ilay zaza. Lasa nanaraka azy ilay zaza ary navily ny lalan-kafa rehefa niala ny faritra sekoly ka nanaovany filandratsiny. Sy mba tanteraka ny fivavindra zazavavy kely izay nanaovan-drangahy izany filandratsiny izany rehefa noentina namonjy ny toeram-pitsaboana tany amin'ny hopitaly vohipeno hatrany. Nitorino izany ny fianakaviana ka nampiarana ny dina vola iray hety sy omby iray no takina tamin'ilay rangahy ny farany herinandro lasa teo eny. Tena zavadoza tokoa ny zavanitranga tahaka an'izao satria ianao izay mpampianatra mpanabe no sady ray aman-dreny no andriankinana ao anatin'izay fampianarana sy fanabeazana izay nefa ianao indray no manaonao foana noho tsy fahavezan-tena ao anatin'izay filana izay. Hanolana avy dia zazavavy kely izay mbola tsy meninina reny olana fa tsy mandeha amin'ireny olona izay efa tena goaikanitra sy mahay ninina izay tianao atao ireny no olanao ao anatin'izany rehetra izany. Tsara ho marihana trano fahavorarany lalàna izany manolana izany ary mampigadra izany indrindra fa ny fanolanana izay natao amin'ny zazavavy kely izany dia tena mampigadra ao anatin'ny taona maromaro mihitsy izany rehetra izany raha toa ka miakatra fitsarana ny raharaha. Ka tena mendrika ny hazosazy farakin'izay entsitra araka izany ity mpanabe izay nanolana ny zazavavy kely mpianany ity amin'izao ankehitriny izao satria tena zavadoza izany nataony izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompo lasy tompoko vavy misaoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tompo lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.